Ramatoa Fanirisoa Ernaivo pitahiry ny fitomboka sepanjakana ministry ny fitsarana. Miaraba Ramatoa ministra. Mirabanao Tsoara Vojanahary, mirabanao Babi, mirabanao koa Yves Richard, miraba ny mpanaraka an'izao fandaharana zao maneran-nosy sy maneran-tany ihany koa isika amin'ireo haino aman-jery rehetra izay mandefa an'izao fandaharana manokana izao. Izay telo mirahalahy moa zany no mpanao gazety iara-idinidinika amin'ny Ramatoa ministra eto ato Babi Stéphane avy amin'ny télévision malagasy, Yves Richard avy amin'ny Cool TV ary ny tenako ao amin'ny page vaovao 24/7. Ramatoa ministra Fanirisoa Ernaivo dia olona tsy zoviana intsony amin'ny malagasy. Fa maninona moa no lazaiko hoe tsy zoviana satria nisehatra aman-taonany maro teo amin'ny resaka politika. Fa talohany nanaovan'ny politika dia mpitsara izy ary zay ny tena fotoatinasany efa nitarika ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara SMM izy vao niditra tamin'ny sehatra politika tsarotsika nirotsaka hovidiana ny filohan'ny republika izy tamin'ny 2024 taorian'izay dia nanao sesitany tany ivelany izy satria tsy nankatoa na konga hoe voentsiky ny fitondrana tamin'izany fotoana zany dia lasa nipetraka tany ivelany tany. Ankehitriny izy dia tafaverina soamatsara eto Madagasikara ary dia nahazo an'ity andraikitra goavana ity dia ny ministeran'ny fitsarana. Fa tao anatin'ny fotoana nanoerany fitondrana teo aloha dia tsy nitsahatra Ramatoa Fanirisoa Ernaivo nandray andro aza angamba tsy nanakina tsy niteny ny mahakasika ny zavamisy. Marina ve zany Ramatoa ministra? Marina mihitsy zany Tsoara Vojanahary, eny taona angarangidina ny elako teto Madagasikara tsy nisy andro ray ngamba tsy nanankianako ny fitondrana satria be loatra ny zavatra nitranga ary hitako hoe nalaina keriny ny firenetsika nandritra an'izay enina taona izay. Tany anaty tambazotra tserasera ianao no tena miady mafy zany avy any ivelany any nandefa ny hevitra rehetrarehetra taty Madagasikara. Ankehitriny ianao ministra misy toe-tsaina miova ve aminao hoe tamin'ny ianao nanohitra sy zao mitondra firenena zao? Ny tambazotra serasera mihitsy no nampiasaina satria izahay tany ivelany tsy manana radio, tsy manana télé ary tsy manana ataoko hoe ny haino aman-jery izay misy aty Madagasikara dia iny zany no hita fa fitaovana nandaitra sady mahatakatra ny malagasy rehetra taty toerana dia iny nampiasaina ary naomby le izy satria ohatrany tonga saina ihany ny gasy rehefa ela. Sika foana ianao nasika foana mbola masika ve ary betsaka tompoko ny olona no voavoatendry ministra ianao dia hoe raha ty fa le olona tena masika be lasa ministra ny fitsarana amalifaty ny Ramatoa io asa io ianao anahazava. Araky ny teneniko dia maro ny zavatra tsy nety nataon'ny fitondrana teo aloha fa ny ataoko hoe ny fananarana ny olona manao ny tsy mety ve valifaty. Zany valifaty zany manko dia hoe misy zavatra atao dia izay olona rehetra nanao ny zavatra iny tamiko dia ho valiko faty. Zany hoe ho ataoko ohatrany nanaovany akoho. Tsy izay nefa le zavatra misy fa ny firenetsika mihitsy no notantanina amin'ny fomba mamoetra natao hoe mauvaise gouvernance, dilapidation des ressources, détournement, c'est une association de malfaiteurs eo amin'ny fitondrana dia izay no nikianina. Ka raha tonga ny fotoana hoe ielan'ireo mpitondro ireo andraisana fepetra amin'izy ireo tsy valifaty zany amiko fa zany atao hoe lutte contre l'impunité. Miaraba ny Babi Stéphane ihany koa miarabanao Ramatoa ministra. Ianao isan'ny resaka teo hoe isan'ny nanohatra tsy haikato an'io ny fitondrana Rajoelina fa zahay teo anivon'ny Cool TV ihany koa fantatrao fa isan'ny nanohatra ary natongavana tamin'izao fitondrana izao. Ary eto aty ampahafantatra anao fa mbola mipetraka izay ary mbola eo zahay ao anatin'izay hoe fiarovana ny resaka tantandalana eto amin'ny firenena izay. Miresaka motsika zao anatin'ny resaka hoe fanavozana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ianao aty miresaka hoe silence la refondation en marche mangina. Tsy mifanipaka amin'ilay identité. Nafantarana ny Fanirisoa Ernaivo ve zay? Anoizako an'le fantaniny Tsoara Vojanahary teo ny valin'izay fantaninao zay hoe niova ve za tsy za le mpanohitra teo amin'ny réseaux sociaux
ve le za zao mazava ho azy a misy postura miova taloha ianao manakiana sy miteny zavatra tsy mety ary mitaky ny anaovana an'izany zavatra tsy mety zany ho mety ankehitriny ianao ao anatin'le olona afaka manatanteraka le zavatra nokianinao iny mba ho mety tsy maintsy miova zany le positionnao eto amin'le hoe mpanatanteraka amin'izay ianao za zany tsy hoe andeha anakiana eto fa andeha hiasa anao amin'izay hoe inona le tokony atao de rehefa miasa ianao dia tsy eno ianao hoe miteny manakiana ohatran'le taloha fa manao an'le asa ianao de miteny hoe inona daholo le asa ataoko ary ny zavatra nataonay nandritran'izay tapabolana 10 andro oui inona dika le hoe silence izany mibaiko anay vahoaka ve ianao hoe mangina nareo sa ianao no mangina antsy nareo vahoaka tsy mahazo mangina mihitsy nankely ary fa ny iza no mampanontany tena ny olona aizy fanirisoa tsy eny fanirisoa tsy mipiblie tsony izy de za moa zany efa nanao fandaminana izay atao amin'ny ministera ny fitsarana hoe alefy sary daholo ny zavatra ataotsika ny olona raisitsika sy ny fandrosony démarche zay ataotsika satria misy zavatra petrapetraka ny atao hoe prise en main misy hoe famahana zavatra de mandritra n'izay fotoana hiasako zay iza no mangina tsy eno tsy de tena hoe miasa mangina fa mbola variana miasa angamba mifilaza anazy mbola variana miasa de tsy eno de nanapa-kevitra ihany koa izahay hoe sarotra ny tsy ho eno manjary raha vao tsy eno ianao la nature a horreur du vide de eritreretiny olona hoe fa naninona ny nangina izany nanampim-bava nefa tsy possible hoe izany anampim-bava tsy possible zany fa nanapa-kevitra izahay hoe isaky ny fotoana périodika de anao émission ohatran'izao ataotsika zao hoe mba anasana ny anao manjery miodina fa tsy voatery hoe nareo rery zany fa misy olona hafa ndraiky koa eo ary alefa amin'ny anao manjery rehetra hatrany ampisehoana hoe hitanisana tsy hoe hitanisana zava-bita fa mba ampisehoana vahoaka hoe reto le zavatra ahitsy tamin'le zavatra nokianina taloha reto zany ny fanitsiana zay nentinay de io ny asa nataonay fa mandritra le fotoana miasa tsy afaka manao an'le compte rendu zany amin'ny vahoaka en temps réel ohatry ny fataoko taloha hoe makany Londres de vomivoaka ny tribunal de manao live fa zao tena hoe miasa manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 12 alina de mba makaina kely matory de ohatraindray rapitso de ataotsika isaky ny 10 andro herinandro na elanelanelany eny manao valandresaka amin'ny mpanao gazety fa ny tiako zany hoe tsy averimberina le zavatra tenena de aleo tonga de asaina ny mpanao gazety de miteny hoe zao raha ohatra misy zavatra maiky de miteny amin'ny mpanao gazety any satria araky ny teneniko tam'izay mbola mpanohitra tsy nanana ny ainao manjery rehetra zay misy eto amin'ny eto Madagasikara fa réseaux sociaux fotsiny nanananay de ankehitriny manana accès amin'izay ataotsika ainao manjery mpanjakana sy ainao manjery izay misy eto toerana zay de ampiasaina zany ny ainao manjery dia zay ny fomba fiasa vaovao fa ny ataoko hoe ligne de conduite tsy miova za masika foana rehefa tsy mety fa zany hoe tsy midika hoe tsy olombelona rehefa mety kosa ny ataonao maninona moa zany asika ianao tany ambadika sao de ny hoe filohampanjakana sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement hoe raha matofa nirisoeriny anay vo aloha mangina satria sao de anaratsy au contraire an'lay au contraire vao nanao entretien tsara fantatra tena misy entretien ny fanendrena ny membre du gouvernement fa tsy hoe à la tête du client efa nirisoiny de tonga de mipasse na hoe rakoto iny de tonga de misy volavola ina moa zany volavolan-kevitra hoentinao inona projet anao inona ny entinao ao anatin'izay refondation zay vetivetika aloha de tam'izay de efa niteny hoe izaho dia ampiasa ny communication izay ananako sy fahaizana communication zay ananako hitondrana ny asa zay ataon'ny refondation zay gouvernement donc tsy possible zany ho tapenambavy
vao nanomboka zany de efa niteneniko hoe aleo ampiasaiko a le olona mpanaraka anah mba hanaraka ny évolution atsika. Donc zay zany fa tena hoe tsy possible ho tapenana vavaka ary nekena zay zavatra hoe eny ary a ny gasikara no responsable ny communication serasera fa ianao zany a afaka mitondra ihany koa ina ny ataontsika ato anaty. Herinandro lasa zay no voatendry ho ministra ny fitsarana Ramatoa Fanny Soernaivo ngamo ianao tsy efa nesorina tsy ho tsara intsony tamin'ny 2012 sa efa nisy fanapahana mifanohitra amin'izay koa satria ihany koa ve voatendry ministra ny fitsarana Ramatoa Fanny Soernaivo foana avokoa ireo didy mpitsarana 3 taona tranomaizina sy ny didy fampisamborana nivoaka tamin'ny 2012. Ie, misaotra anao amin'izay fantaniana zay tena tsara fipetraka. Ny ministra ny fitsarana dia toerana politika. Raha ny amin'ny firenena hafa dia tsy voatery ho mpitsara akory ny ministra ny fitsarana fa mety ho olon-tsotra, mety ho maramila, mety ho avocat, mety ho mpandrarà. Zany hoe izay tian'ny prime ministre sy ny filohan'ny ny refondation atao zany no ataony lehibe ny ministère ny fitsarana ka mahafehy an'izay ataontsika hoe mission tiany ampitondrana zany ministère ny fitsarana zany. Ho an'ny Madagasikara manokana dia tsy niditra tao anatin'izay paramètre zay ny hoe mpitsara ve za sa tsy mpitsara intsony fa hoe mahavita mitondra an'le mission anadiovana ny fitsarana ve za, mahavita an'le mission anitsina ny fitsarana sy ametraka an'izay balizy fitsarana balizy ho an'ny refondation zay ve za, ary mikasika ny kago manokana hoe nasorona tsy mpitsara dia nefa niteneniko foana hoe didy unilatéral sady par défaut, zany hoe par défaut zany tsy natrehana ka rehefa tonga any Madagasikara dia anao recours amin'izany didy mpitsarana zay nanalana tsy mpitsara zany. Misy processus moa zay mandeha ny Conseil d'État dia efa en cours. Amin'izao tsika miteny zao zany mbola tsy tafaverina ho mpitsara fa mbola en cours de recours eny amin'ny Conseil d'État. Zay koa dia mampiseho amintsika hoe tsy hoe tonga zany dia tonga verina automatique ho mpitsara satria hoe ministra dia non mandeha ara-dalàna ny recours. Ohatr'izay koa ireo didy anakenina ny fitoriana teo ambony lohako zany atao hoe zay nilazako hoe tsy nanao exil ny tenako fa nenjehana ohatra ny mpamon'olona, nenjehana ohatra ny mpangalatra nanodikodim-bola nefa tsy nanao ninina teto amin'ity firenena ity sady tsy nanao kokoly tsy nanodikodim-bola tsy namon'olona tsy nanonga-panjakana fa ny teny ary nahatratra ny osika rehetra tamin'ny fifidianana 2018 dia miteny foana ihany koa manakena ny fitondrana dia anakenina ny fitoriana teo ambony lohako nanaovanay recours satria arak'izay hoe didy par défaut ireny dia azo anaovana opposition dia natao opposition daholo izy rehetrarehetra dia nitondra ny fiarovatenako ny mpisolo vavahay dia natsahatra ny fanenjena satria tsy mitombona izany. Manahoana ny fifandraisanao amin'ny filohan'ny syndicat ny mpitsara amin'izao? Ataoko hoe nisy malentendu taminay sy ny filohan'ny syndicat ny mpitsara. Izy nanana ny position za koa nanana ny positionko. Rehefa taloha kely ny mikasiky ny fomba fijeriny ary za koa nanana ny fomba fijeriko. Misy koa ny honohono mandeha BDB dia izay rehetrarehetra zany lasa tao anatin'izay malentendu zay fa talohany talohany nomination ho ministre fitsarana dia nanana occasion ny fampiresaka izahay ary fanazava hoe za na eno hoe zao izy na eno hoe zao izay sy zany fanazava hoe misy malentendu zany zavatra zany dia nilaza izy fa izany no niforme anazy tao anatin'ny syndicat ny mpitsara eritrereto no mentor syndicalany ka tsy izy mihitsy no andeha isakana ny fanovana zay tiako hoentina ao anatin'ny fitsarana satria izy koa dia vonona amin'izany fanovana zany ka na misy nina azony atao ao anatin'ny fitarian'ny syndicat dia hiara isalahy izy. Amiko zany tsisy olana intsony tokony hipetraka rehefa vonona ny syndicat ny fitsarana sy ny ministère ny fitsarana hiara-iasa dia
malentendu le izy. Iverina resaka politika kely raha mato ministra talohany nanendrenanao a ho ministra dia voatendry ny premier ministre dia ianao anisan'ny teny hoe olona vatomanga io Eritsalama Rajonar Velo mbola olona vatomanga ve io premier ministre io sa tsy misy zavatra zany a mitranga de ohatr'izao ao anatin'le tamin'iny nomination iny a dia isika rehetrarehetra mijery ny profilan'le olona zay possible ho voatendry sy voatendry ny zavatra hita voalohany indrindra vao nivoaka hoe Eritsalama no premier ministre voatendry dia nivoaka daholy ny appartenance ny amin'ny société ingérée na ma conseil d'administration anazy rehetrarehetra de isika moa zany tsy malala hoe manina izy ny lasa membre ny CNBNI na CN Madarel na akaiky anireo mpitondra teo aloha fa ny zavatra hitantsika zay le atao hoe a priori no tonga de hoe a priori olona akaiky ny fitondrana teo aloha ty de normal tsika raha tonga de manao ahoana moa filazako zany tonga de manao jugement a priori hoe io ve zany tsy olon-dra vatomanga avy eo moa izy nampiseho tamitsika hoe za tsy olon-dra vatomanga fa na ny directeur amin'ny CNPNI représentant de l'État fa tsy représentant any raha vatomanga tsy représentant any Asinène ary azo vérifier zany zavatra zany hitako hoe na izy tao Madarel misy olona be de be membre an'io CN Madarel io fa tsy actionnaire izy fahatelo nisy sary izay hita hoe niaraka naka sary zareo nazavainy zany fa tsy izay rehetrarehetra izay akory no ilazako hoe analana le a priori fa iza zany de miteny isika malagasy tsara ny zava-bita zavatra atao fa tsy mitsara ny olona tsy afaka hitsarana amin'ny a priori koa zany nivoaka malagasy hoe io ange ohatrany raha mato cruel zay fa ny zavatra ataoko no hitsarana anahy tena cruel ve za tena masika ve za tena olon-doza ve za na hoe izy kosa rehefa tokony ho mety de tsotra izy rehefa tsy tokony enjana de mienjana izy ary ohatran'izay koa ngamba no tokony andraisantsika ny prime ministre matoa ny filohan'ny fanovana nametraka azy teo dia manana ny fahitany azy izy nisy ny fanadiadiana zay nataony ary misy ny mission zay napetrany ka isika zany tsara anazy amin'izay mission napetraka zay hoe vitany sa tsy vitany mifahira amin'le mission ve izy sa navita ka raha navita izy tsika malagasy rehetra ao anatin'ny fihavanana sy ny ataotsika hoe miara-misalamy zany fanorenana izany dia manaiky ny tsirairay fa kosa tsy manaiky ny impunité raha nanao tsy mety izy de tsy maintsy ho tenenina na izy ihany na nizaniza manao ny tsy mety dia tsy maintsy mandoa onitra amin'ny firenena malagasy mirosy le fanavozana eto amin'ny firenena eto amin'ny ministera amin'izao fotoan'izao raha mato ministra inona marina zany lay ataotsika hoe lara-pamena ho anao hitondrana an'izay fanavozana eto anivon'ny ministera zay ny fanavozana eto ministera zany dia fantatritsika rehetra fa tsy nipetraka amin'ny mahafitsarana azy intsony ny fitsarana teto Madagasikara nandritry ny fotoana ataoko hoe 2019 makaty talohan'izay izy tamin'ny 2009 hatramin'ny 2018 niezaka ihany isika mba hiady mba hametraka ny famerenany fitokisany voaka amin'ny fitsarana de nefa nisy ezaka kely ihany zay fa nanomboka 2019 no makaty efa mivena teo fitondrana Iandry Rajoelina sy Ravatomanga ao amboniny ao andamosiny na teo anoloany dia tratry ny emprise ny fitsarana le emprise lazaiko io zany raha zavaiko amin'ny teny gasy de ohatrany hoe natao ohatr'izao nampitahoriny voageja fitsarana voageja tsy vitany hoe dépendant fa tena hoe voageja tsy misy miaro
tsy misy itodiana tsy misy repère intsony hoe raha izaho ty moa zany a manao mandaa tsy hanao an'ity zavatra na même tsy mandaa akory fa raha ataoko ty zavatra ty de mety ho faty a zay mihitsy ny atahoran'le mpitsara ho maty eto tena misy zany ianao zao minisitra mantsiny a hitanao nitahotra ao anatiny tsy ny fitsara rery nanana an'izany emprise zany a fa ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy natao ny mpitsara matahotra ho faty a ny vahoaka malagasy natahotra gagazo zany hoe ny vahoaka malagasy tsy sa akory na de hoe hitory any Mamoravatomanga raha misy zavatra ataona hitory ny olona teo amin'ny fitondrana raha hitory anazy eo ve de tsy ny tena indray no tory satria hitantsika tsara reny eo vao nanomboka ry zareo a dia zay olona miteny rehetra manohitra na manakia anazy de tonga de tany amponja daholy eo amin'ny mpanao politika zay hoe fitsaravetika aloha azafady de avy eo a ny fitsarana ihany koa dia mitovy amin'ireo olon-tsotra izy hoe raha tsika koa moa zany manao hoe ohatra hoe misy olona hitory an'ireo mpitondra teo aloha tamin'izy mbola eo amin'ny fitondrana na le mpitsara raha tsy masamandray akory satria matahotra hoe izy mety tsy gadra fa sao de ho faty sao de misy mamono zay ny tena natahoram-pitsara misy ny hoe fitsarana voageja fa misy koa ny hoe fitsarana mpanao kolikoly ny fitondram-panjakana ny fandimby teo dia nilokaloka ny hoe anafoanany zany kolikoly eo anivon'ny fitsarana zany a ataoko hoe tsisy navitan'izany 100 ngambany ianao zao ny eo amin'ny toerana maministra ny fitsarana sa ilokaloka ve ianao fa anenjika ny mpanao kolikoly ao amin'ny fitsarana anadio ny fitsarana tsara fipetraka ihany koa fanontanianao ny ady amin'ny kolikoly a dia ady lavitrezaka ary efa nanomboka izany a ataoko hoe tamin'ny tany hoany amin'ny 2001-2002 tany no nanomboka tapaka kely zany a 2009 ary 2009 ka hatramin'ny 2016 nanjaka tanteraka ny kolikoly zany nandritry ny 9 taona izahay a raha tonga eto nandritry ny 10 andro zay dia napatsiahany vahoaka hoe na tonga atsika tratran'izao ataontsika hoe zao situation izay ianatsika normal zao a dia vokatry ny kolikoly ka andeha isika hiaraka daholy hiady amin'ny kolikoly dikan'izay zany ao anatin'le hoe resy lahatra le vahoaka fa mila miala amin'ny kolikoly resy lahatra koa ny fitsarana fa hiala amin'ny kolikoly ary misy zavatra izay ho teneniko anareo hoe za de miteny amin'ireo fandraisam-pitenenana rehetra nataoko teto amin'ny fitsarana misy anankitelo izay a de niteny aho hoe zao a hiady amin'ny kolikoly isika ary fantatra hoe tsy afaka hiady amin'ny kolikoly ianao a raha tsy matanjaka raha tsy misy miaro satria na hiady amin'ny kolikoly ianao ny olona manao an'le kolikoly avo lenta fa tsy le ina moa le fangalana 5 000 10 000 ariary ery amin'ny 6-12 ery fa tena le hoe avo lenta midina manao pression anao raha tsy manaraka ianao de mety na ianao miala very asa na ianao higadra na ianao misy zavatra mahazo anao e de tsy maintsy zany misy ny fiarovana misy ny support moral psychologique matériel professionnel dia izaza manokana de miteny hoe efa apetraka omena anareo zay ataontsika hoe garantie ahafahanareo miady amin'ny kolikoly zay ezahana zany ny hiady ametraka an'izay ny angatana aminareo kosa dia izay mbola tratra manao kolikoly eo dia andraisana fepetra ary ireo am'izao tsika amin'ny teny zao manko misy audit daholo ny administration ray manontolo anisan'izany fitsarana ny audit tena mipetraka atao aminay a dia eo anivon'ny juridiction enquête zany audit zany a jerena inona ny dysfonctionnement raha dysfonctionnement le izy a no ny kolikoly nisy vola nyraisinao na nisy tena hoe nanao fanahinina ianao zany a anao a le zavatra tsy mety lasa mety ny tiako tenena ho asiko détail ve hoe afenao le dossier entinao mitsoka ny disque dur lazainao fa tsy misy ny zavatra misy nefa fantatro tsara zao fa acte mpitsarana tena miexiste io zany atao hoe volontairement abus de fonction zany
le kolokolo manko tsy le fandraisana vola ihany fa le abus de fonction le fanararotapahefana raha ohatra zany a ka misy tratra am'izay zavatra de tena hiarany sazy isanambaratongany mety hoe tsy tonga de ho hitanareo spectaculaire be le satria araka izay teneniko a tsika tsy miasa sur le hoe a priori na hoe zao hono fa mandeha zany ny audit mandeha ny enquête ny identification iza no nanao inona iza no tsy nanao ny inona de mandeha ny fepetra hitanareo tena spectaculaire raha matomonisitra le nanalana le mpitsara anakoroa tao mipaka mba azonao resahana kely hoe zoanao vea ny manala olona nanao serment de tonga de asorona fotsiny tsotro zao reo mpitsara ao ampaka aloha de tsara fantatritsika fa mpitsara manana mandat de 4 ans efatra taona zany mandat-n'izy ireny misy sélection mandalo sivana izy a de rehefa afaka an'izay sivana sy sélection amina mpitsara maromaro zay a mandalo entretien sy ny rehetrarehetra dia mandeha nomination par décret eny anivony gouvernement de tapitra mandany possible izy a mbola ho reconduit indray mandeha raha ohatra ka zay no tapaky ny gouvernement dikan'izay tsy afaka asorona ohatr'izao izy hoe tonga de asorona tsy ho membre ny PAC par contre afaka atsahatra le atsahatra zany dia suspension fa rehefa anao an'izay suspension zay a dia ny comité de suivi évaluation zay misy ny ministre ny fitsarana ny CSI ny Bianco ny coordination any PAC ny cour suprême ao anatiny de ireo zany a mijery hoe inona no angatahana an'le suspension inona zavatra atao hoe reproché inona zavatra anakianana an'zareo mitombona ve le fanakianana mety ve ny anatsara anazy mba tsy hitohizan'le zavatra kianina de itsika moa zany niara-nahita hoe misy fitoriana napetraka teo anivon'ny PAC maromaro taminandritrindreny fotoana entre an'le crise nandalo kely teto reny de nisy mpitsara tsy mety mandray dossier nefa ny asany zany misy dossier efa en cours tokony anaovana investigation misy manjavona le piècen'le dossier disque dur zay tokony ho ampiasaina misy enquête tokony ho atao amin'le dossier zay natonga anay tany a Maurice tsy hita le mpitsara lasa izy mandeha midiny birao rehetrarehetra nefa ny izy tokony anao an'izay diligence zay ary farany a hitantsika nisy mpitsara izay mahafantatra nandray anjara ary teo manatrika ny fanaovana an'le acte de procédure rehetrarehetra nanaovana mandat d'arrêt ary teny anivon'ny PAC ary nanaovana mandat d'arrêt international eny anivon'ny ministère ny fitsarana alefa ny amin'ny Interpol de nefa mahasamy teny hoe tsy misy mandat d'arrêt faux io mandat d'arrêt io tsy misy an'izany teto ary tsy misy fitoriana mihitsy na fanenjena mihitsy ao amin'ny fitsarana mikasika ny olona io ka ao anatin'izay indrindra raha natao minisitra hoe ho an'ilay mpitsara mahafantatra an'ilay fisian'le dossier le procédure momba le mandat international mantsy resahanao io mijanona fotsiny amin'ny ataontsika hoe fampitsarana amin'ny asa sa mety hoe mbola azo heverina koa ny isina karazana poursuite ao anatiny zay le lazaiko hoe misy ny fepetra isanambaratongany sanction suspension de mandeha ny audit sy ny inspection enquête de mandeha ny mesure ataontsika hoe traduction disciplinaire sy mety traduction pénale isanambaratongany izay ary mefara amin'ny sanction raha ohatra ka tsy mitombona ny fiarovatenany fa ny zavatra hitapoko hitapirenena aloha zao dia misy ataontsika urgence tsy ananan'ireo olon'ireo accès amin'ny locaux ny efitran'ny PAC intsony de niara-nahita an'izany izahay tao amin'io comité de suivi évaluation na CSE io hoe aleo aloha zany zareo atsahatra amin'ny asany ary atao faran'zaingana
ny fanadiadiana lalina faranzaingana idéterminenao iza nanao inona ahoana naovany azy ary aiza atraiza ny vetivetiky aloha tsara marina fa vao nahita zany a ny mpitsara anankiray ny procureur any paka hoe tratra le zavatra nataony de tonga izy de nametra-pialana tsy niandry akory an'le hoe andeha le conseil de suivi évaluation fa na tsy nametra-pialana ary izy any de fa sura fa ona ato amin'ny asany fa izy moa zany ny teny hoe noho ny antony ara-pahasalamana de aleo za metra-pialana de tonga izy de miala fa zany tsy mahasakana ny fanoizana ny enquête sy ny possibilité de sanction isany ambaratongany raha ilaina izany raha ilaina raha vao mitombona ny valindreo ataontsika hoe audit sy inspection reo ndresaka ianao hoe natao zay tsy nananandry zareo an'ilay aksia an'ireo karazana dossier teo anivo mipaky zany hoe mitombona ave zany lay resaka nandeha momba na fisina fikasana andoro any tendrim-pitsarana misahana ny andy amin'ny kolokolo mbola tsy haiko indray zay mbola tsy haiko zay tsy afaka teny resaka momba an'izay hoe nisy saky andoro ve ny paky fa ny zava-misy tsara fantatrareo fa nivaoka malagasy rehetra nanantena hoe foanana amin'ny paky na za koa raha ny certain moment ny teny an'izany hoe tokony foanana amin'ny paky rehefa tsy hanao ny asany rehefa ny tena tato anatin'ny fitsarana de nampanatsoana daholo ny atao hoe système anticorruption nafantarana izy daholo mpikambanao ary hitanareo tamin'ireny sary izay nataonay reny hoe za tato zany tsy mandray olon-tsotra tsy mandray doléance fa mandray an'ireo structure rehetrarehetra eto anivon'ny fitsarana sy miara-miasa ny fitsarana mba ahitana hoe ahoana ny fomba anaovana le fanavozana ny fitsarana teo zany nahita hoe 30 eo trentaine eo ny mpitsara sy ny mpandrarao anatin'ny paky eo zany tsika mijery olona roa nanao ny ataony zany andeha anafona nyty système zay napetraka iady amin'ny kolokolo tiako zany azava ny sainy vaoka malagasy hoe tsy ny paka ny ratsy fa misy olona tafiditra ao anatiny manao asanjo iray loasa tsy loazan'izay mamarara fa eto kosa de miteny amin'ireo ambiny ao amin'ny paky rehefa vita io audit sy enquête io dia hipotra ny responsabilité any tsirairay ka izao zany de efa miteny hoe ny elokibabona mody rariny ary ny fietsika zay natao tany aloha talohany zao fatongavanay teo amin'ny fitondrana sy fijerevanay an'izao fanavozana zao atsaharo fa raha ohatra ka hoe ino mbola toizana dia mety mbola mafimafy kokoa no nazo an'ireto mpitsara roa reto na satria amin'izao zany efa hoe ajanony amin'izay le mauvaise pratique manimba ny paky satria araka izany teneniko izany hoe olona 30 no very asa ao anatin'le izy sy le système zay nerana nametraka amin'ny mpamatsy vola mba hiadivana amin'ny kolokolo lasa inefficace noho ny olona anankiroa dikan'izay zay maillon faible mbola andeha anao ny tsy mety anararoatra ny fahefana kely izay ananana ao anatin'ny paka no animba le système le olona miala fa tsy mipaka no fonana ministra mivoatra isan'andro ny toedrarà ao Maurice makasika ity raharaha hifitoriana ny Andriamatoa Ravatomanga ity raha iverenako kely ny atombohany ny ala teto Madagasikara ny fiaramanidina manokana ny aliny 12 oktobra izay raha tsy diso ny diado natao Maurice tamin'ny fomba tsara-dalàna nanomboka teo ny fanadiadiana an'Andriamatoa Mamy Ravatomanga niainga tamin'iny zany ny fanadiadiana ny 15 oktobra nefa nahazo mandat tamin'ny filan-kevitra ambony ho an'ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara Ramatoa Fanirisoa Erinaivo ny anaraka akaiky ny raharaha zany tany Maurice ny fanontaniana eto de hoe toy ny ahoana loatra ny fifandraisana ara-diplomatika ara-pitsarana eo Madagasikara sy Maurice no nisy ohatrany hoe karazana tsindry ve sa ataoko hoe fifanarahana ara-pitsarana miafina eo Madagasikara sy Maurice na tonga ny fipoahana zao toedrarà ohatran'izao fahitako azy de zao
tamin'ny 11-12 octobre dia tsara fantatrareo fa nisy fietsika hafahafa nitranga teo amin'io fotoana nisin'le autorisation d'atterrissage io. Rehefa nahita fietsika hafahafa tamin'ireo olona mivoaka tao amin'ny roplanina zany ny Mauritiana dia nandray ny fepetra. Iza ny tompony avion, iza ny pilote. Dia reo zany no notazominy zareo. Ny ambony nataony surveillance ary nahazo alalana satria tsika moa zany malagasy dia rehefa tonga eo amin'ny territoire mauricien na amin'ny fomba hoana na tongavantsika eo dia mahazo droit de séjour tapabolana raha mana résidence sy subsistance hébergement. Afaka nanamarina an'izay zany reo mpikambana reo ataontsika hoe olona 4 ambony tao anatin'le avion izay fianakavia Mamy Ravatomanga sy ny Premier ministre teo aloha Christian Tsay. Saingy tsy mahazo mihetsika teo amin'ny hôtel izay tendreny ho nanaovany réservation fa sous surveillance. Dia ny anankitelo ny pilote sy Mamy Ravatomanga no nanaovana fanadihadiana. Dia izahay avy hatrany nametraka plainte avy aty Madagasikara avy any Maurice plutôt. Za zany avy any an-dafy naniraka olona mipetraka ao Maurice ametraka plainte tao Maurice mba ho fiarovana ny mety ho antson'izay azo an'izany olo zany dia tsy afaka olazaiko aminareo mihitsy hoe iza le olona. Izay plainte tsika izay no nafahany Madagasikara niditra tao amin'le histoire. Rehefa nisy zavatra nampiaya Maurice le fetsika teo tsika koa nametraka plainte dia mila olona izy isolo tena ilaza zany efa inona zany no antony torianareo dia nilaza izay io olona io dia ayahina ho nanodikodim-bola tany Madagasikara ary nametrahana fitoriana maro be any Madagasikara ary mety impliqué ihany koa amina raharaha mpitsarana maro any Madagasikara. Izay zavatra nefa mila olona manana ny fahaizana manokana ohatrana zany hoe juriste na olona mahalala ny mombamomba izay pitsopitsony eo amin'ny fitsarana sy eo amin'ny tontolo politika malagasy zay anazavan'izay eo anivony FCC. Izay na tonga ny safidy ny filohan'ny fanavaozana andefa teny toerana hoe andanaingana ianao makany manazava hoe inona no antony fitoriana. Dia za zany nanao an'le relais miaraka amin'ny avocat izay nalaina teny toerana. Dia nandritry ny fotoana lavalava izay satria le zavatra tokana amin'ny Mauritiana dia le vol aloha, le vol non autorisé niala avy any Madagasikara sy le zavatra nampiayay an'zareo teo tsy afaka raha zay koa inona le zavatra nampiayay satria mbola en cours d'instruction io dossier io fa nanokafan'zareo fanadihadiana koa izany zay. Dia avy amin'izay zany isika malagasy tonga nilaza hoe misy zavatra ahina be dia be dia mitendry reo Mauriciana hoe atao ty aminay ary zany zavatra ahina any aminareo zany hijerenay raha mitombona ty aminay. Nanomboka teo amin'izay zany hitan'zareo hoe satria zay ny teny hoe misy raharaha PNF anenjena ny oranga io. Contacteny Mauriciana ny PNF ary contactenay koa ny PNF marina ve zany eno izy ny PNF. Tena misy dossier io anankiroa. Ray Shell groupement des exportateurs de litchi, ny anankiray le resaka le Valois Perret. Nanazava ny mpiaro any Ravatomanga hoe efa classé sans suite le Valois Perret fa le anankiray mbola tsy classé sans suite fa en cours. Tombona zany filazana hoe mbola misy fitoriana en cours io olona io ka raha nitsoaka ohatrin'ireny sans autorisation tany Madagasikara izy dia mety possible koa izy hitsoaka sans autorisation ao Maurice. Ka izay no nahatonga anay nangataka amin'izay le mandat d'arrêt taty Madagasikara hoe mba ahafahana manadiady anazy amin'ireo affaire mpitsarana maromaro aty Madagasikara, Shell, Letchi, PNF zay any France sy aty Madagasikara sy ny affaire Boeing sy affaire hafa ihany koa maro be izay napetraka tao amin'ny pôle anticorruption sy tany Bianco.
de nangataka izahay mba ho afaka andefa fangatana fanadihadiana aminy ny fitsarana malagasy ary angataka ihany koa ny tsy fahafahany mivoaka ny Maurice ny fisamborana azy raha mivoaka ny Maurice ary famerenana azy ety Madagasikara rehefa vita ny fotoam-pitsarana. Le extradition zany na aty Madagasikara na ny Maurice dia tsy maintsy rehefa vita condamné le olona, rehefa vita ny fitsarana. Mandrapatonga an'izay extradition na hoe condamné zay izy vao mahazo mangataka extradition anao dia mangataka izay mba ho afaka iseho fitsarana izy ho anaovana fanadihadiana. Ka raha ohatra ka tsy afaka alefa ny Maurice aty izy iseho fitsarana atao fanadihadiana eny amin'ny doyen des juges dia isika no mangataka afaka anao an'izay fanadihadiana zay miaraka amin'ny mpitsara mauriciana sy ny autorité mauriciana. Zay zany le procédure. Zay le procédure amin'ny ankapobeny vetivety Zoary miresaka an'izay tsika. Maro le procédure lalovana sy ny maro hafa fa ny andrasany maro amin'izao fotoan'izao dia hoe manahoana ny sens ivoahany mamyravatomanga madiodio ao anatin'io raharaha io. Raha ohatra ka tena mahay zany ny avokany dia mety manana 1 pour 1 million de chance ho tafavoaka amin'io raharaha io izy. Raha tena mahay tsy manana mihitsy zany. Zany hoe tsy manana izy. Ie. Raha ohatra vetivetika i Madagasikara sy Maurice tsy manana convention bilatérale afana manao entraide judiciaire. Par contre membre ao anatin'ny convention internationale mikasika ny lutte contre le blanchiment d'argent daholo na Madagasikara na Maurice, lutte contre les fraudes sy ny crimes internationaux ao ONUDC, membre amin'ny ataoko hoe groupement misy ny FCC, Bianco ary ny Samifina sy ny FUI Madagasikara sy Maurice. Noho izay antony rehetrarehetra izay dia afaka manao fifampirarana ara-pitsarana zany Maurice Madagasikara mba ahafana miara-miasa manao entraide judiciaire eo amin'ireo firenena roa tota. Misy vaovao navoaka ny RFI tamin'ny 7 Octobre zay nanombatomba ilay total ny vola zay nodiazan'ny fanjakana mauriciana zay eo 50 tapitrisa $. Eo raha toa ve meloka ny voapanga ahoana ny fomba hamerenana ny fitondram-panjakana malagasy io vola io eto Madagasikara. Ohatrizao zany fandeha andreny suspicion de blanchiment reny ao a Maurice dia fantatritsika fa offshore pays fanaovana investissement offshore dia afaka mametraka vola ao ianao amina société etc. Tsy ny fametrahana vola no eloka, tsy ny fananana vola amin'le banque offshore no eloka, fa na Maurice zany tsy manaiky hoe ametrahana vola maloto ny fireneny. Mila vola izy apetraka ao fa vola madio ary manana izay engagement international zay lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes transnationaux i Maurice. Zany hoe izy mihitsy zany tsy afaka ampiasa volan'olona izay azo avy amina eloka tany amin'ny firenena hafa tany. Azonareo le izy. Faharoa, rehefa misy olona zany hita hoe zavatra mampiaya dia mahatonga an'le gel des avoirs eo amin'le compte. Ny vola hitany amin'ny compte marobe izay ananany mamyravatomanga ao tsy 50 ihany fa 40 ny gelé 180 millions fa mbola mihoatra an'izay no ao ary raha tsy diso ny fitadidiako dia any amin'ny 630 millions de dollars anoany amin'ny compte-ny rehetrarehetra fa ny gelé zany zao 180. Zay ny hitany Maurice hoe ny gelé mampiayay anazy fa izy manokana tsy afaka tonga dia hoe ilaza fa vola maloto io na vola madio fa misy ny aya dia le aya zay zany mila avadika proof. Anjarantsika malagasy na zay firenena hafa milaza hoe vola maloto io no mitondra an'izay proof zay. Izay zany no asanay amin'izao, asantsika amin'izao dia mana proof fa nisy ny
ataontsika hoe malversation financière na ny elokarabola nataony Mambravatomanga taty à Madagasikara ary misy sorabola zany ka raha micoïncide amin'io montant io na mihoatra an'io dia mitombo le vola obiazana ary rehefa tapitra amin'ny fotoam-pitsarana rehetrarehetra ka voaporofo zany dia manana obligation Maurice amerina an'izany vola zany any amin'ny kitabolam-panjakana. Alasany vetivety papier zafady efa misy ve zao zay le profo alefatsika malagasy hoe tena blanchiment ty nataony le rangaty zareo Mauritiana na tsara fantatra ino dossier tsara fantatra fa ny mitady profo sarotra fa ny indisy ny BDB zay aloha ny tena ary entre parenthèse kely tamizahako anisany nanao interview anazy tamin'ny talohany nandanany dia io profo foana no narangarangany tamiko zany hoe eto miprofo aiza miprofo za tsy nanana profo so manana ianao raha mahatonga ministra na isy ara aloha le profo tsy afaka omeko anao fa ny eny amin'ny fitsarana zany rehefa misy le ayay dia misy ny zavatra tsika rehetra mahita eto Madagasikara fa nanao trafic d'influence goavana be teto i Mambravatomanga. Ny trafic d'influence dia afana dia anisany atao hoe infraction de corruption et assimilé. Anisany kolokolo zany trafic d'influence zany. Izy zany tena nana influence goavana tamin'ny économie malagasy. Manao monopole, manao raquette, hoe angalana vola ny mpandrara mba ahafany mandrara eto Madagasikara. Zay ny zavatra hitatsika sy henitsika iainantsika fa ny famadiana an'izay zavatra heno sy hita zay ho profo hoe tia mihitsy ny profo tsy azo ivalozana dia mila ny fiaraha-miasa ny malagasy rehetra. Zany hoe ny olona victime, nisy orinasa victime, ny olona izay niara-niasa taminy, ny olona izay nampiasainy, ny olona izay tsy nanaiky niara-niasa taminy, ny orinasa izay voatery niara-niasa taminy, zany rehetrarehetra zany no afaka mitondra an'izay profo zay hoe nisy fanomezana hoe ahoana ny concrétisation an'izay trafic d'influence, ahoana ohatra nafanao nahazo des taxes. Normalement ianao mahazo des taxes dia normal tsy mandoa taxe intsony 0 ariary. Dia nefa ianao ohatra mpandoavina vola hafa indray ianao hoe mena des taxes ianao fa mandoa vola ty amiko. Ohatran'izay le atao hoe concussion dia mampiasa an'ilay influence ananany izy mba hanaovana an'izay. Dia na koa hoe ao amin'ny ohatra fampiasana société écran. Normalement rehefa orinasa eto Madagasikara ianao dia mandoa etra eto Madagasikara impôt sur les sociétés, impôt sur les biens et services. Dia ny chiffre d'affaires anao sy ny bénéficenao no hanaovana an'izay. Amin'ilay fampiasana an'ilay société écran dia ahenanao zany ny bénéficenao sy ny chiffre d'affaires anao fa lazainao fa ohatra hoe 100 le izy. Dia hoe io ny vitan'ny bénéfice sy ny chiffre d'affaires an'ilay société anao. Amin'io 100 io lazainao fa 30 fotsiny ny bénéficenao fa ny 70 charge de fonctionnement masokarena. Ka ity 70 ty anakaramanao société any Maurice na ny compte offshore any ka ianao ihany le société io. Zany hoe manokatra société offshore ianao dia le 70 ataonao any lazainao fa nanakaramana ny société ohatrany hoe fournisseur. Tsotra kely ny fanazavako anazy. Raha vao manao ohatr'izay ianao dia izay natao évasion fiscale na dumping. Dia io société anao io amin'izay avy eo no tena mivarotra an'ilay zavatra ataonao na tena manao an'ilay asa tena ataonao manao facturation any ivelany dia ataony 500 ohatra ny facture. Dia le 500 iny 100 mandeha ty Madagasikara sy déclaré fa ny 400 mijanonao.
be dia be ny olona manao an'izany. Ianao raha vatomanga ve nanao an'izany raha fahalalanao azy? Ao anatin'ilay fanatantsika fa anisan'ny zavatra nataony izay ary ao anatin'ny zavatra ataony satria misy zavatra tsy afaka teneniko mba tsy ahafahan'le avokana na le 1 pour 1 million de chance anafaka ny client. Misy zany hoany ve miantso an'ireo rehetra voakasika mety hoe manana pirofo anatona ministera sa hoe efa ao anatin'ilay fandrafetana n'ilay blokana dossier nareo ho alefantsika pirofo any sa manahoana? Les deux. Zay zany dia ao anatin'ny fandrafetana ny fanangonana ny pirofo rehetra mitoaka amin'ny tendany anapirofona an'izany zavatra lazaiko izany hoe raha ohatra ianao ka ahenanao ny chiffre d'affaires anao mba tsy andoavana le hetra tokony hiditra dia sy lasa mahantra kely ny trésor public ambany kely ny vola miditra amin'ny hetra lasa vitsy kely ny tena mandoa dia ny orinasa natsanganao ohatry ny clonenao zany ny orinasanao dia Maurice no tena mahazo an'ilay chiffre d'affaires nefa ny offshore dia sady mahazo ina moa ty tsy mandoa letra tokony alohany aty amintsika izy no tsy déclaré ao anatin'ny PIB national ihany koa io tsy misy rapatriement de devise fa mijanona Maurice le izy dia aveo izy indray lasa hoe mpanao investissement partiel aty afaka mindram-bola ao Maurice izy nefa ny raha betsaka ny chiffre d'affaires ty afaka mindram-bola aty izy mampiodina l'économie misy conséquence maro be izy fa zao misy andraikitry ny fitondram-panjakana ihany zany zavatra zany teo aloha am'le hoe emprise monopolisenao ny zavatra rehetrarehetra voatery le olona mitady fomba aiza raha ny afana miala am'le monopole misy ataonao redressement fiscal isaky mihetsika le olona normal izy raha mitady fomba anenana n'iny redressement aiza raha ny andoavako mba tsy andoavako ny zavatra miopapany io satria tsy mariny io redressement io ary izay na tonga ny DGI non tsy DGI DGE directeur général des grandes entreprises nenjena teny amin'ny fitsarana teny amin'ny Bioncos teny amin'ny PAC ho manao redressement fiscal abusif amina société maro be nisy ny dénoncé le izy fa tsisy toy an'le rara nakaiza le rara amin'izao tsika amin'ny teny zao mbola hipotra io rara io dia hiverina tsika resaka momban'io fa ny tiako tenena hoe ireny zany le fanerenany le orinasa malagasy teto mba andovola amin'ny Ravatomanga dia izay no porofonay amin'ny fitsarana maorisiana nisy olona maro be no terena atao ando écolage mba afany mivelona sy miasa eto ka mety amanaliny fa ny angatanay zany dia tenimbola tenizao zany dia izay teteny amin'ireo orinasa izay concerné amin'izany satria maro be zareo aleo to dia manantona dia miteny zao no nahazo anahy zao no nataoko za voatery nanao an'ilay satria zao ny antony reto daholo ny élément proof rehefa be dia be nge manao an'izany dia ireo olon'ireo indray no mifampiaro dia tsika koa miaro an'zareo dia mijany tototo maniarany le emprise efa niala ho azy izany nanala n'le emprise tsisy ampandoe collage nareo zany tsony eto ary afaka miasa malalaka nareo iezahana any amin'ny sehatry ny ministère samy hafany nijery an'izay reo fondation économique zay fa ny anamo zany eto le judiciaire tsy tokony ampatahotra koa zany fanatonana ny ministera ny fitsarana ao anatiny ho an'le olona satria sao dia matahotra ihany koa tsy manantona ministre fitsarana fa manantona ny instance izay apetraka satria mbola horesako avy ina le zavatra apetrakay ny olona zay tena atao hoe ny olona zay afaka mitémoigner amin'izany emprise zany trafic d'influence zany fandoavana écolage teto zany dia ho arovana na olon-tsotra io na société ka mitondra ny pirofo rehetra ahafana manajanona an'izany ary misengage tsy hanao an'izany intsony satria araka n'izay teneniko hoe manimba an'le économie malagasy izy miaina ny vola miditra eto amin'ny firenena ary tsy mampitombo an'le PIB atsika le izy fa ambany be dia eo tsika lasa hoe fadimy manitra indrindra nefa ny vola miodina atao amintsika tena hoe fadimy manan-karena indrindra zany anisan'ny mpandrara malagasy vitsy
mpanambola mpampiasa vola goavana teto Madagasikara zany mamy Ravatomanga izany a tsy any ny tiako atongavana fa sao de hoe toy ny zavatra roa lela ihany ty zavatra mitranga eto Madagasikara ty satria raha misy ny mpandraraha maorisiana voaroroy amina afera toy izao eto Madagasikara manana ny fahasahiana toy ny ataony any Maorisy ve Madagasikara ny fitsarana malagasy ny anenjika mpandraraha goavana ohatran'izao. Zay mihitsy no ezanay apetraka hoe anana fahasahiana amin'izay ny fitsarana malagasy anenjika ny olona na gasy io na tsy gasy ka mandika an'izay tratra zany amin'izay fandikan-dalàna zay ary izay no nitenen'ny Prime Ministre hoe tsy safidianana havana na namana na fianakaviana ty fanavozana sy ady amin'ny kolokolo ty fa zay tratra de efa mampamangy any donc zay zavatra zany zava-dehibe mihitsy no ho atsika fa zay no politika nyty gouvernement ary hitatsika hoe ilaina zay itsika malagasy rehetra mila an'izay satria taloha rehefa mahitahita ianao de tsy voaenjika fotsiny tsotro zao de manohy an'le ataonao ihany raha mba nijanona mola izy ko manina fa mbola vomaika toizana fois 10 fa amin'izao zany de hoe mila sanction exemplaire tsika mila hoe cas exemplaire dissuasif hoe mampitsahatra an'le zavatra rehetrarehetra de tonga de aleo mipirina fa grave ty ary mila fahatongavan-tsaina koa hoe le izy ane tsy hoe hamono ny olona rehetrarehetra ary zay le lazaiko hoe za tsy tonga anao chasse aux sorcières fa tonga hoe oreto tapitra le filalaovana tapitra le fanaovana lalao maloto fa andao mba atao madio amin'izay le kianja andao atao madio amin'izay ny règle du jeu ary andao tsika anao lalao tsy misy triche satria imagine hoe manao baolina ianao de miangatra ny arbitre de mifamono ny mpilalao de mandika ny lalàna rehetrarehetra amin'ny baolina le rehetrarehetra de aveo tout ce qui compte de hoe ny résultat hoe 90-100 fa manina raha atao madio izy ny arbitre tsy miangatra mpitondro io ny mpilalao samy mifanaja manao an'ny lalaoany ajaina daholo ny lalàna rehetra mifehy an'le taranja zay le ataoko hoe cadre légal ajaina ny lalàna de aveo jerena hoe iza nandresy iza ny tompony koa. Resaka baolina ianao tsy efa karazana disqualifié an'le adversaire matanjaka ve nareo amin'ity fanenjehana mpandraraha ty amin'ity IST marobe zay navoaka ny fanjakana amin'izao. Ny IST marobe navoaka dia tsy ho an'ny mpandraraha ihany fa indrindra ho an'ny mpiatsehatra teo amin'ny fitondrana teo aloha ahafahana manao audit zany hoe ny ministra rehetra izay mety nanaovana an'le audit tsy izy rehetra fa satria misy tsy natao anatiny fa le ohatra hoe ministra ny vola teo aloha ny misy secteur maromaro izay mila nanaovana audit ary mbola atao audit amin'izao misy direction générale maromaro na organisme rattaché anaovana an'izay audit sy inspection satria misy vola na détournement na abus natao tao ary misy olona izay voaroiroy amina dossier mpitsarana no nanaovana interdiction de sortie. Raha ohatra zao hoe ry Narakotomanga sy ry misy olona maromaro zay tsy tadidiko hoe tao ambava ny anarany tsy ministra Dinandremaolo de anisany mpitantana teo amin'ny fitondrana anisany nanao trafic d'influence goavana be teto amin'ny firenena normal izy raha ohatra ka tratry ny IST mba ahafantarana ny taux de responsabilité any hoe grave sa tsy grave ny mpikambana amin'ny gouvernement mba ahafahana manao an'le fanadihadina le IST ange tsy sanction mesure conservatoire reny mesure provisoire hoe mba ahafahan'le olona miseho eo amin'le audit mba ahafahana hoe aiza daholo ke le zavatra ohatrao na fandehan'ity zay fa tsy tonga iny de sanction. Raha nampiorory zay tonga de efa nisy isamborana be tena fao be ary nareo ngamba mahita tsara na de hoe reny tamin'ny investituran'ny PRRM reny tonga teo daholo ny olona rehetrarehetra raha ohatra zay ka mpiorory de to de nisamborona daholo izy rehetrarehetra de vita kabary
saingy tsy natao zay satria ny PRRM de miezaka manao apaisement ferme, mila apaisement fa mila mandray fepetra de ohatr'izay daholo ny atao. Koa zao raha mato ministra ijerenana momba na resaka levée na autorisation de poursuite sy ny immunité samihafa zay isan'ny manavesatra ihany koa fa ny zany zany zavatra zany matoa napetraka de ievitena abus amina olona izay manandrara ataontsika sensible fa tsy natao kosa ho anaovana abus inverse hoe iarovana amin'ny tsy mety ka izay indrindra ny mahatonga ny izany tsy hoe ohatran'le hoe pakafoanana ihany hoe tsy le autorisation de poursuite sy le immunité de juridiction ny olana fa le fampiasany fitsarana an'izay de zay mahatonga anay miasa mafy andro aman'alina manamboatra an'le fitsarana aloha hoe mipetraka amin'ny mahabalizy atsika sika reto daholo ny rafitra sy ny lalàna amin'ny feantsika reto no ampiasaintsika fitaovana ampiasaintsika anaovana zay ka ohatra hoe raha ohatra misy ministra ao anatin'le mandany kanefa izy nanao ny asa maministra azy no enjehana de ny haute cour de justice no mitsara azy fa ao anatin'ny mandany iny izy ka manao délit elka tsotra na elka bevava dia tsy ny haute cour de justice no mitsara azy fa ny fitsarana tsotra fa ny tahotry ny mpitsara taloha ohatran'ny olotsotra rehetrarehetra tsy asahanao an'izany noho n'le zay en prise hoe kosa hoe de andeha anao enquête na manomboka hatrany amin'ny Bianco PAC ny juridiction de jugement de PAC na hoe ny any amin'ny TPI any amin'ny procureur présidence ny any amin'ny tribunal de première instance isan-karazany ery Madagasikara matahotra le pouvoir politique foana hatramin'izay de tsy mahasahy mijoro amin'izay satria tsisy miaro kosa izy raha ohatra hoe reo olona reo nge ny ankabeazany membre du gouvernement nge manana base daholo cardicorne zay de efa mampatahotra le vahoaka tsotra de ny mpitsara lasa ohatra ny vahoaka tsotra ny fiatreretany anazy de tsy nasana nensika de zay zao miezaka hoe ataony fiarovatenanareo ifampiarovanareo ataovy ny asanareo mba isin'izay ataontsika sanction exemplaire amina gros poisson fa tsy hoe andeha to de tsy sambory daholo amin'izay ry olona nando 10 000 5 000 intérim Mamravatomanga foana vetivety tsy hoary farany Mamravatomanga foana no ohatrany voaresaka fa Andry Rajoelina manahoana ny resaka ngaty tena tsisy dossier afaka anenjehana azy mihitsy andraso aloha Mamravatomanga sy Andry Rajoelina dia samy manana dossier ary tsara fantatrareo fa efa misy ny démarche ataonay zay olazaiko rehefa avy eo kasika an'izay satria non misy natao secret d'instruction ary hitanao ma stratégique an'le izy raha vao tenenao meloa de tonga le trondro de mipiritsaka dikan'izay tsy azo tonga tenenina le izy fa aleo rehefa voasambotra le trondro zay vao tenenao inakay le nanenjehana anazy dikan'izay tsy tairina aloha zany ny dobo rehefa ohatra ianao andeha anjony fa aleo aloha izy calme eo de mieritratra izy kay za ty tsy nenjehana de mbola afaka manakarama mercenaire andeha ampitaotaotra satria tsara fantatra de zareo de tena miezaka manao an'izao rehetrarehetra izao anakaramana mercenaire anakorotana anay ça c'est entre parenthèses fa ny tiako tenena de hoe tsy Mamravatomanga rery fa i Andry Rajoelina sy zay olona teo kaiky an'zareo ihany koa zay hitapoko hitapirenena fa nanao fanaparam-pahefana na namotika sy nandokodom-bola teo amin'ny firenena anisan'ny teneniko amin'izany Nainandry Tsitohaina dossier CUA SMGD sy CNAPS nisy nahita moa zany araka naka sary tamin'ny DGN CNAPS teto any de ny olona mieritratra avereny le vola nafindramina ny CUA tsy ny DGN CNAPS iny le napindrana vola ny CUA fa le DGN CNAPS teo aloha zay lasa PCA ny Arlène sam'izao iny aloha zany okazava
satria iny le DG-ny KNAPS teo aloha iny dia voatazona vonjimaika tany am-ponja tamina dossier anankiray nefa nizay mbola nametraka fitoriana be dia be mikasika an'ireo détournement rehetra tao ary ny syndicat ny KNAPS koa dia nametraka fitoriana fao be mikasika le dossier tao ary anisany tsy nisy suite zany raha zany na teny Bianco na teny Mpaka noho ny emprise zay le lazaiko hoe ny fatahorana noho ny geja ara-tsaina nahazo an'ireo ataontsika rafitra anankiroa zay tokony hanintsika reo ankehitriny faly amlaza aminareo fa manomboka ny enquête ny SMDG ho an'ny André Tsitohaina sy mety relation any amin'ny Mame Ravatomanga kasika an'io dossier SMGD sy CUA io ary izay ny mahatonga an'le hoe IST mba ahafahanao mitondra ny fiarovan-tenanao eo anatrehan'ny fitsarana ahafahana manadiady anao eo anivon'ny Bianco sy ny fitsarana fa tsy hoe vengeance politique. Ka izy eny tozako ihany zay ngamba le momba ny hoe Ravatomanga ngambany any dia sy le hoe vengeance politique fa ty perquisition ty raha mato ministre manahirana tao ao tao anatin'ny andro vitsivitsy herinandro roa teo perquisition tsy perquisition aroa dia tena ohatran'ny ary lizy ohatran'ny tsy ara-dalàna fijerin'ny olona azy satria olona manao kagolona tsy misy autorisation hoe asa ahoana andraso aloha mety misy honohono fa ny zavatra misy aloha dia ny perquisition dia tsy maintsy misy taratasy avy any amin'ny fitsarana ary élément mixte manao azy amin'izao tsika miteny zao zany hoe maramila gendarme ary police araky ny teneniko dia misy ny information zay azo hoe misy olona ary mizara vola ary izy nitazona vola na izy nitazona fitaovana amatsiana fanakorotanana eto amin'ny firenena dia mandrapatonga an'le information sy fahatongavan'le olona anao an'le opération any efa miova le zavatra dia ohatrany hoe tsisy résultat zany hoe misy fuite ny information na any amin'zareo na ny aty anatiny dia rehefa tsisy résultat na koa misy ny désinformation tena izy hoe atsy amin'ny anana nefa tsy ole izy fa atsy donc tiako tenena reny zavatra reny tsy hoe ampitahorana na hoe natao sauvagement fa itsika niarana hita hoe nanomboka 15 septembre ka hatramin'ny 8 octobre dia ny mpanohitra nanao hetsika pasifika tsy mamaly mihitsy ny mpitandro filaminana izay nanao ina moa ty manao maintien de l'ordre dia rehefa tratriny ina moa ty tratriny couvre-feu ny olona dia mody daholo manomboka amin'ny 5:00 dia manomboka amin'izay ny pillage ataon'olo tsy fantatra amin'ny alina sy ny fandorana ka ny evitena ny reny zavatra eny da zareo tamin'ireny au pouvoir dia zareo ihany manakarama ny olona sy jilamboto izay tenenitsika tamin'ireny fotoan'ireny hoe TMH sy ny troupiny no manao an'izany dia hitatsika ireny hoe may daholo ny mpandraraha gasy vahiny olon-tsotra izay tsisy idirany amin'ny fanjakana ary neny zareo tsy voakitika satria terrorisena le vahoaka dia mba hialana amin'izay le hoe isy olona mbola karamaina indray anao terrorisme nefa zareo efa lasany amin'izay misy azy ihany dia mbola anao an'izay dia tsy maintsy mandeha ny renseignement rehetrarehetra raisina fepetra isavana n'le toerana izay voalaza nefa n'izay lazaiko izay indraindray diso le information indraindray marina indraindray misy dia zay mahatonga le perquisition be dia be misy vaovao mafana be any amin'ny CIS zany telo herinandro ny fitondram-panjakana amin'izao no mijoro efa misy sahady mikasa hanozongozona au courant an'izay ve nareo ao amin'ny fitondram-panjakana au courant an'izay ny tenako fa tsy manana ny détail rehetrarehetra fa mbola eno ny fanazavan'ny DG an'ny CIS rehefa avy eo afantarako hoe inona marina ny vaovao mitranga satria tamin'ny fotoana nainoko an'ilay izy tamin'ny maraina tsy nanana tsy afaka nyresaka taminy fa izy efa ao anaty interview dia tsy manana élément fa tena marina fa dia maheno menace isan'andro izahay hoe misy mitady hanongana dia tehiteny zany amin'ny voaka malagasy hoe
misy normal ihany le izy hoe zareo tampoka teo dia nasorona taminy fahefana ary vahoaka no nanalany zany fahefana zany teny ampelantanany. Ny vahoaka tanapolo no vonoana no giazana no poretina no hitan'ny maramila hoe tsy mety kosa zao hoe tsy ekena ntsony zao zay zana-bahoaka tsy ekena novana zao vahoaka ary isorana trany any PRRM izay Mikael mandray an'izay sy ny kapisaty sy ny polisy sy ny maramila rehetra izay nivondrona nanampy an'zareo satria tratrany antson'izay ny vahoaka malagasy dia tsy tonga saina le mpitondra teo aloha hoe hoay tapitra ka izy ty zany lalao tsy amintsika ntsony le fitondrana dia miezaka izy iveriny zay koa andeha hanohitra anareo zay koa hitantsika moa reny fa navelana lalaka teo amin'ny 13 mai zareo tsy nandefasana hémorragique na lacrymogène na tsy natao an'izany dia izao izy zany hitany hoe tsy mandaitra le fitokonana eo amin'ny 13 mai fa tsy mahazo olona dia nieritreritra indray zay andasa andefasana mpamosavy indray tsy nandaitra koa le famosavina andrasindray andefasana tena hoe famonon'olona mihitsy satria izay ny formation azonay hoe tonga dia vonoy mihitsiny izy mianada izy teloda izay mitondra areo nareo londo ampisoronareo y compris ministre ny fitsarana dia ozy izy tsika vahoaka malagasy hoe te anaiky an'izany hoe ho vonoina fotsiny ohatr' zao reo olona izay mba miezaka ametraka an'izany hoe famerenana ny asiny sy ny ataoko hoe famerenana milony ny firenena malagasy zany za sura fa tsy adala ny malagasy ka anaiky hoe karamaina ariaro na même vola be ka andeha hiditra amin'izany. Ona raha vato ministra midesaka hoe le hoe fanagetsana nahazo atsika malagasy zany nahazo malagasy tamin'ireny vanim-potoana ny hoe fitolomana ny fanovany reny misy kakay amin'ny gendarmerie ve nareo? Zao zay nanao tsy nety gendarmerie mitovy amin'ny paka ihany structure misy ny gendarmerie zany dia ministère chargé de la gendarmerie. Ny gendarme dia olona recruté miasao ny lehibe any gendarme no misy manao no foana ireo lehibe any gendarme reo no tompona andraikitra amin'ny zavatra nataony. Nisy gendarme mety hoe tsy lehibe izy fa kely nanao no foana izy tenany tompona andraikitra amin'ny nataony fa tsy le corps de la gendarmerie no tokony ananana kakay fa iny gendarme rakoto rabe na iny lehibe any gendarme zay nanao no foana na le gendarme nitifitra teo andrefana Ambojanahary ka nahafaty ny maramila ny kapisaty anankiray sy nahafaty an'le olon-tsotra teo totobatony teo Amboda ireny no tompona andraikitra ka tsy kakay le izy zany fananana kakay zany dia hoe ananana lolopo fa reny olo reny dia tompona andraikitra tanteraka eo anatrehany lalàna amin'ny zavatra nataony ary amin'izao fotoana izao tsy haiko hoe aiza izy fa c'est sûr fa isy ny fepetra ho raisina kasikazy. Sitraka zokobe resaka séparation ana pouvoir amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefam-pitsarana raha matoa ministra isan'ny voaresaka foana io inona ny garantie omenao androany fa ho voatandro ny mahakasika an'izay? Ny fisarany fahefam-pitsarana sy ny mpanatanteraka ny ministry ny fitsarana ma ministry fitsarana anazy zay dia lehibe ny système ao anatin'ny fitsarana. Ny le lazaina fahefana mpanatanteraka dia le gouvernement ray manontolo. Ny zavatra misy taloha dia hoe ampiasainy ny gouvernement ray manontolo ny ministry ny fitsarana sy ny fitsarana ao anatiny mba anaovana iarovana ny tsy mety ataony zareo ary tsy afaka miteny tsy afaka manohitra tsy afaka mifamandray n'izay baiko midina eo izay miaro an'zareo na mamela azy anao ny ataony na ihany koa le hoe mamela azy iaina ao anatin'ny impunité. Izay zavatra dia volonté politique. Rehefa amin'ny fotoana zany ministera ny fitsarana sy ny mpitsara rehetra ao anaty fitsarana tsy manaiky atinao an'izay hoe izahay dia ho atao fitaovana iarovana ny impunité an'ireo mpitondra dia maleo tena fitsarana. Amin'ny fotoana
manana ny fiarovana sy ny garantie rehetra ny mpitsara fa afaka anatanteraka ny article 134 ny constitution ka anenjika an'ireo olona zay eo amin'ny haute cour de justice kanefa nanao eloka tsotra na eloka bevavaka hoentiny eny alohana fitsarana kanefa tsy misy antson'izay mahazo anazy dia misaraka ny fahefampitsarana sy ny fahefana mpanatanteraka ary izaho manokana dia manome tokony mpitsara rehetra amin'izay zavatra izay hoe afaka mahazo ny fiarovana ara-moraly sy ataontsika hoe matériel sy juridika professionnel amin'izay nareo fa ataovy ny asanareo. Fanontaniako farany zokojoary ya zay indrindrany nomena fempotoana mazava nareo ao anatin'ny gouvernemanta 2 volana. Inona ny zavatra ho vita ny ministera ny fitsarana ao anaty 2 volana? Ny ho vita tsy fantatro fa ny efa vita tao anatin'ny 10 andro angamba ny fantatro. Anisan'izany araka ny teneniko rehefa mandray ministera voavoatriny ianao dia misy ny atao hoe prise en main. Mijery ianao inona daholo ny zavatra misy inona daholo ny zavatra en cours inona ny tokony atao inona ny tokony ho apetraka ary iza daholo ny mpiara-miasa sy mpiara-manantoka rehetra. Zay aloha zany ny ataoko hoe en la forme ny au fond inona natao voalohany aloha zay namahy ny olona ny pénitencier zay tsy nentina ndray voafonja intsony nandritry ny 2 volana angarangidina talohan'ny nazahoanay ny fitondrana. Tao anatiny herinandro anefany nandraisako ny fahefana ny teto amin'ny fitsarana nandraisako ministera ny fitsarana dia niezahana nitondra ny vahaolana amin'izany grève ny pénitencier zany ary teny verina ny asa soma tsara ny pénitencier. Faharoa niezaka ihany koa zay nanao ny fandaminana miaraka amin'ny syndicat ny greffier izay manana fimemenomana mamparary anazy zay tsy voavahan'ny ministera teo aloha kanefa niezahana hitondrana vahaolana mba isorohana ny grève satria tsika zao mila miasa sy ampiodina nyty fitsarana ty ary ny pirakitra raha dia tsy ampy be dia be nefa raha mbola izy koa ny grève dia manjary mikatso ny asa-pitsarana. Dia etsy andaniny ny fandraisana fepetra amin'ny fanatanterana sy fanamora ary fafana manao an'izany audit zany dia ireo famoahana andreo commission d'audit marobe eraky ny ministera tsirairay avy. Misy fandraisana ministera fitsarana izay ary misy erana amin'ny inspection générale de l'État, misy erana ihany koa amin'ny pôle anticorruption amin'ny bureau de coordination ny PAC ary misy koa ny coordination ny inspection générale ny inspection ny fitsarana bureau de coordination ny fitsarana. Zay koa ny fahatelo nisy ny fanaovana fametrahana ny décret famolavolana ny décret ametrahana ny ataontsika hoe task force hiady amin'ny corruption sy ny recouvrement des ressources nationales malgaches izay noresahako hoe io no structure misy ny ataontsika hoe mpandrara amin'ny institution rehetra zay efa miexiste tsy mpandrara moa zany mpiatsehatra amin'ny institution rehetra zay miexiste mba hiara isalahy ametraka n'izay ina moa zany fanenjehana fidentifiena ina daholo le volantsika sy le ressources atsika sy le ataontsika bien malaky rehetra nitsoka nivoaka ny Madagasikara ka izy daholo no responsable ary ahoana fomba amerenana anazy iza ny vonina amerina avy hatrany tsy misy fanenjehana iza no vonina amerina amin'ny ampany iza no vonina i témoigner iza no tsy vonina mihitsiny anao an'izay famerenana zay dia
isanambaratonga ny fepetra zay ho raisiny tsy mbola afaka manome détail be anio fa aleo ivoaka le décret de isy fanazavana koa am'izay fotoan'izay hoe inona tsara ny fandehany fa nisy chiffre goavana be navoakana madame Fanitosoerinaivo de hoe 5 000 milliards de dollars da vaiza nahitanao an'izany chiffre zany ny chiffre zay nivoaka dia tamin'ny statistique international tamin'ny aina manjery sy ny médias internationaux ary ny renseignement izay azonay hoe mahatratra hatrany mbola mihoatra an'izay raha no chiffre hitanay mahatratra amin'ny milliard de dollars ny vola malagasy tokony hiditra aty amin'ny kitapo mbola ao anatin'ny PIB malagasy kanefa dia misy fuite de capitaux sy fuite de ressources eraky zao tontolo zao tsy ao Maurice any io fa eraky zao tontolo zao ary matetika dia amina compte offshore izay zany no ilazana zay tsika zany efa zatra hoe miaina am'le petit kely vao mahita hoe 100 millions de vola be zany fa raha ny tena marina kely ary zany montant zany raha hoe volume na vola transaction mihodina eto Madagasikara farak'izay teneniko zay hoe ny volume de transaction mihodina eto Madagasikara de ngeda be fa misy fuite le izy de tsy déclaré eto fa déclaré any amina pays rehetra isan-karazany de ny anajanona an'izay hémorragie zay ny atao de ho averina na ferana am'izay izy tsy tafavoaka tsony ao amin'ny Madagasikara fa verinato dikan'izay raha azavaiko ohatr'izay izy de hitanareo ihany hoe mety sarotra fa mila volonté mety tanana zatra mitsotra ny sasany fa mety ho tonga saina ihany izy hoe tsy aleo ve mba halalao madio am'izay ny atao raha mbola te andrara eto Madagasikara raha zany de lobbying ngeza be international zany hoe amerina zany efa misy anisan'ny vitanay tao anatin'ny 10 andro izay lobbying international zay ka anovanay ny totsika protocole préalable na MOU amina firenena vitsivitsy izay mbola tsy mitonona anarana amintsika am'teny zao mba apa-efficace kokoa an'le partenariat dia mbola tsy teneninay izy zao fa tao anatin'izay 10 andro zay zany no nafahanay manao any démarche sahady iarana miasa am'ireo firenena maromaro izay amerina ny vola malagasy aty alefa te farana de systématique raha mato minisitra mampitaraina olona maro inona ny paikady indray zany de tena hoe tsy ho an'ny ataontsika hoe le gros poisson fa ho an'ny olona rehetra zay voaroroy eny fitsarana de atreto zany eto Madagasikara de tsy misy sazy hafa mahazo ny olona zay nandika lalàna akoatra ny figadrana misy any ny sazy arakonitra misy any contrôle judiciaire misy any ny sazy fa tsy hainy miain'le olona le izy satria na ny onitra raha tsy takina tsy voataky tsisy fomba fitakina azy de ny lasa ohatrany hoe le figadrana no atao tefanjera zany amin'ny olona zay mandika lalàna zay koa anisany anatin'ny programme zay nentinay ny hoe ametraka ny liberté sous caution rehefa voaroroy le olona vonina ny andovola foana ny olona de taloha izy hoe aiza ny andoavana vola iza no anaovana kolokolo mba tsy idiranao mifonja fa za tsy nanao an'io zavatra io nefa ny eto mbola tsy afaka milaza hoe za tsy nanao fa de hoe hoiditra ponja ka aleo ando caution aloha de hitondra ny fiarovatenako na le zavatra tsy de tena hoe grave be ka tokony hoe hiditra ao ponja mihitsy le olona mando caution izy de nameloka ary izy caution mijanona izy mandony onitra ihany koa ohatrany any andafy reny ary efa eo andala mpanaovana an'izay talona tongavako ara de efa anisy ny volavolan-dalàna zay eritreretina am'izany fa anisany tena lahara-pahamehana zay ho apetrakay io liberté sous caution io mba hiadina amin'ny kolikoly hiadina amin'ny fahafenon'ny fonja ary ihany koa ny peine alternative à l'emprisonnement zany hoe misy asa hafa
atao ampanaovina an'le olona izay tokony sazy tokony voatazona any amponja mba ampisy an'izay le sentiment de racheter le hoe mba ohatrany hoe manonitra ny eloka vitany fadisoana vitany teo amin'ny fiarahamonina izy de matsapa ny rehetrarehetra nampitorina nitorina hoe voaonitra le zavatra ary farany de ny recouvrement des amendes ny onitra rehetra izay navoaka ny fitsarana nandritry ny taona maromaro izay dia tsy misy notakiana tsy voataky satria tsy mipetraka tsara ny fomba hitakiana zany sy hoe makaiza izy mitaky makaiza de ahoana fa amin'izao zany dia efa natao tao anatiny izay 10 andro izay ataovy ny lista ohatrinona ny onitra izay navoaka ny juridiction spéciale Pacas Bois de Rose zay ngeda be ohatrinona ny onitra izay navoaka ny tribunaux de première instance sy cour d'appel manerana ny faritany enina sy ny 48 juridiction eraky Madagascar rehefa hita ireo montant reo dia nanome à peu près eto à Madagascar zany à peu près ny onitra zay navoaka ny PAC de mahatratra hatrany amin'ny 1220 milliards d'ariary 1220 milliards d'ariary tamin'ny 2024 zay chiffre zay dikan'izay amin'izao 2025 zao efa tapitra mety mbola hitombo zay mbola mijery zany zay ny fomba mise en œuvre na ny fomba anaovana ny fitakianan'izay sy ny hoe ahoana ny ampatonga le olona azoto andohan'le onitra mialoha fa tsy miandry épuisé daholo ny voie de recours de izay zavatra izay manome sentiment an'le olona hoe rehefa alohako kosa ny onitra koa dia afaka mampiseho izy fa racheter voaonitra le eloka nataony de izay ny anisany hiady amin'ny famonjana zay asa mbola manakabary raha matombonisy ny tiako ambara kely angambany de zao hoe ny fahatongavanay eto amin'ny zao toerana zao dia tsy atao hoe ambition professionnelle tsy hoe tanjon'ny fiainako de ho minisitra fa ny tanjon'ny fiainana dia ny anana firenena vanina mpiarabelona mpiaraka mpiray firenena aminao miaina anatin'ny fiarahamonina vanina salaire décent, vie décent, misy jiro sy rano, misy asa mavelona, misy fianarana ahafahana manana perspective d'avenir tsara ka ho ana manokana sy ho an'ireo izay tovy hevitra amiko dia ny politika dia natao an'izay ametrahana ny inona ny anjara birikinao hitantanana ny firenena mba hahatonga ny firenenao ho vanina rehefa vita ny andraikitrao rehefa vita ny adidinao tonga ny vita ny anjara birikinao de afaka miova zavatra hafa indray ianao de ny anahy zany zay ny ataoko eto tsy tia ny tanjon'ny fiainako fa ity aloha zany mission mpiainako amin'izao de ataoko izay vitako rehetrarehetra de rehefa mavita zavatra ary sura fa havita zavatra de mety hoe tsy anao politika antsony angamba fa anao zavatra hafa indray rehefa milamindaminy Madagasikara na mbola hanohy miaraka amin'izay ekipa miaraka eo ndao indray ataontsika miakatrakatra ambombony kokoa ny tahan'ny toe-karena malagasy satria izay tahan'ny toe-karena malagasy izay moa no mampiakatra ny niveau de vie ny malagasy rehetra ka tonga antsika hanana firenena vanina sy tsy miaina ao anatin'ny insécurité économique, insécurité, misy mamaky, misy mamono, misy mangalatra sy ny insécurité morale. Sao de gadra, sao de voasambotra, sao de obedy, sao de. Ya. Sotranao? Sotra antsika rehetra ihany koa nanaraka an'izao fandarana zao ary misaotra nareo telo mirahalahy
nanaiky ny fanasanay amin'ny ety amin'ny ministera mba hanao zao fandarana manokana izao. Ianao nisarana Ramatoa-Minisitra nanokana fotoana lava sy ho anay fa ho an'ny vahoaka malagasy indrindra satria andraikitra lehibe ny tananao ito amin'ity ministera ity sy eto amin'ny firenena ko dia miraro soanao. Tapitra ny fandarantsika veloma tompoko.